efa midirana ponja jour ka hatramin'ny dimy taona sazy andeny fa eny amin'ny telopolo Arivany latsinainy efatra me eny amby roapolo amby roa arivo ireo lohatenim-baovao arahantsika ary. Tsy mbola naharay taratasy anaisotra ny fiarovana amin'ny Naivra Olodinina ny eny amin'ny anteny miram-pirenena. Manaraka ny lamina tsy misy fahasarotana ny fakana vatsim-pianarana eny amin'ny tahirim-bolam-panjakana ho an'ireo mpianatry ny université. Miaratsy ny filaminana ny Mali, miorooro ny mponina taorian'ny fanafiana ny sesy na afatin'ny ministry ny fiarovana. Miaraba tokolasy tompokivavy tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Mbola solombavam-bahoaka ny satany Naivra Olodinina ary mbola voatazona eny akady lalana izy raha ny ango-baovao marina nataon'ny mpanao gazetinay tsy mbola naharay fangatahana anaisotra ny fiarovana mahasolombavam-bahoaka azy ny birao maharitra eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Ango-baovao nataon'ny Meva Bodo Arvony eo amin'ny sarin'ny Joël Sarandriamparany. Tsy afaka tsaraina ny solombavam-bahoaka ny Naivra Olodinina rehefa mbola mitoetra ny immunité parlementaire ananany. Tsy mbola tonga eto anivon'ny anteny miram-pirenena ny didy manafaka izay immunité ananan'izay raha fanazavana ento filohan'ny anteny miram-pirenena. Hatreto zany azoko ambara amin'ny vahoaka malagasy fa mbola tsy nandray taratasy avy any amin'ny misy ny fitsarana izay atao amin'ny antemiram-pirenena dia mazava hoazy fa mbola tsisy fitsarana azo atao ny andriamato honorable Raolodinina zany mandraka ny afantaranay inona marina ny zavatra miseho anatin'izay zavatra fa tsy mety misy taratasy mazava tsara avy any amin'ny misy fitsarana manazava an'ireo dia mivory amin'izay izahay birao maharitra mandinika an'izay dia mivote amin'izay na naisorana na tsy naisorana an'izay immunité parlementaire an'izay. Nametraka taratasy mazava amin'ny fiatrehan'ny fandidiana tany ivelan-draha teo ity solombavam-bahoaka ity raha fanazavana hatrany. Tany ivelany izy ary fanjakana malagasy mitsabo azy. Andrasana araka izany fivoriana izay ho tanterahany birao maharitra mikasika ny toy ny raharaha Olodinina. Anomboka rampitsimo ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny anteny miram-pirenena ho an'ity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity rampitso amin'ny folo maraina ny fanomboana izay fivoriana ara-potoana izay araka ny voafaritra ny lalam-pandrenana iakadapy ny Tsimbazaza zany ireo solombavam-bahoaka ka haritra enimpolo andro izay fivoriana izay. Anisany lahadinika ao anatin'izany ny fanitsinany lalàna amin'ny feny tetim-bolam-panjakana izay tsy nasimpanavaozana tamin'ny taondasa. Mbola Meva Bodo Arvony sy Joël Sarandriamparany. Solombavam-bahoaka miisa 13 no andrasana ho avy anatrika lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Ankoatra ny solombavam-bahoaka dia ireo izay nahazo karatra fanasana ihany toy ny eny anivon'ny androm-panjakana no afaka natrika ity fivoriana ara-potoana ity. Lanonana dia ohatrany mahazatra zany hoe misy ny kabary fanokafan'ny izay ataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena amin'io no ilazan'ny ambangovango ny zavatra efa nitanterahana tamin'ity taona ity moa zany sy ny mety ho fipetraky ny fivoriana mandritra ny roa volana izay naovanana ny fivoriana ara-potoana voalohany. Dia eo koa mety misy hafatra ho an'ny vahoaka arakaraka izay lateny atao fa ny fandaminana ankapobeny dia mitovy ny hatramin'izay ihany. Teboka vitsivitsy no andraindray ny solombavam-bahoaka mandritra ity fivoriana ara-potoana ity. Mino fa andalo eto anivon'ny anteny miram-pirenena daholo ireo departemanta maro samihafa mandrafitra ny gouvernemanta
satria efa nanao ny politika kapiteny fanjakana andriamatoa prime ministre dia ahoana ny fanatanterahana azy zany zao zay no anisan'ny ojerena ary eo ihany koa mitetikasany fanavaozana satria raha tsika malala fa nivaova koa ny zavatra ihany sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mandritry ny lanonana ho tanterahana dia isy solombavam-bahoaka vaovao salorana Samboady. Anisan'izany ny solombavam-bahoaka izay mitsolo toerana ny député voafy tao Antananarivo fahenina izay lasa ministra fampianarana teknika. Banga ihany koa ny toeran'ny solombavam-bahoaka fahatelo izay lasa PDS Antananana Antananarivo ka ho salorana Samboady Rapitso ihany koa solony. Anisan'ny ho avy mandritra fivoriana ara-potoana ihany koa ny solombavam-bahoaka vaovao izay misolo toerana ny solombavam-bahoaka Soavinandriana Ratsiahivona izay voaroroy tamin'ny fanondrana sokatra. Aritra roa volana moa ity fivoriana ara-potoana ity. Itsidika ny faratsiosika amin'ity akony vaovao tamin'ny fitsidian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ity seha-piarina iray anisan'ny fotoran'ny ankamaroan'ny mponina ho faratsio ny fiompiana omby zava-dehibe araka izany ny fidirana amin'ny ara-dalàna amin'ny seha-piarina io hatramin'ny fivarotan'omby. Ny verina misokatra ny tsenan'omby vaovao ao amin'ny komuna faratsio araka ny fangatana izay nataon'ny solombavam-bahoaka any an-toerana ny tokana sy nanokatra izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Colonel Randrianirina Mikael. Ankoatr'izay dia andray an-tanana ny solika izay anohizana ny fanamboaran-dalana any an-toerana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ka hanome vola mitentina 750 tapitrisa ariary. Radona Solo, televiziona malagasy any Faratsio. Nandritra ny tsena be mampiray izay tanterahana eto Faratsio no nanokafana ny tsenan'omby lehibe faefatra akoatra nantsapany mahazo Filanon'ny Atsimo ary Miandarivo izay mamaly ny etaetan'ny vahoaka. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny Colonel Randrianirina Mikael Mivady notron'ny mpikamy eo anivon'ny gouvernemanta sy ny anteny meram-pirenena. Voaresaka teto fa sakana amin'ny fampandrosoana ny Faratsy ny lalana ka tsy ahafahana mamoaka ny vokatra. Tamin'izao fahatongavan'ny filohan'ny fanavaozana Madagasikara teto Faratsio zao ary no nilazany fa anome lela vola 750 tapitrisa ariary kotoana ara-tsolika amin'ny fanamboaran-dalana ny tenany ilaina sy mila hamafisina hatrany kosa nefa ny firaisan-kina ho ihany ny filo. Nisy zavatra nangatahany ny tanàna teo izy io efa tonga ny andriamatoa solombavam-bahoaka ny amiko any tadidiko hatramin'ny androany ny vola izay hividianana ny solika io raha tsy diso ato 750 tapitrisa ariary. Zay. Hitanareo fa mijery ny Faratsio ao. Tadidiko izy io 750 tapitrisa ariary. Omeko andriamatoa solombavam-bahoaka miakara Antananarivo maka an'izay andriamatoa solombavam-bahoaka. Zay angamba no teny foiomeko fa dia makahery anareo mifankatiavatsika malagasy. Hitanareo herina sehonareo nanohitra zavatra tsy rariny tamin'ny fifidianana zay mety tadidinareo le firaisan-kinanareo tamin'iny iny koa firaisan-kina tokony ataonareo ampandrosoana ny ty distrika ny Faratsio ty sy mipety zakinakara. Fa isan'ny amin'ny fampiroboroboana ny toekarena ifotony ny fisian'ny tsenan'omby ho kosa ny ministry ny fiompiana Randrianomenjanary Riana Nantenaina ary no amafisiny fa manomboka izao dia any amin'ny tsena avokoa ny tokony hanaovana ny famarotana omby. Ity tsenan'omby ity izay osokafana androany dia natao hanatsara ny fidiram-bolan'ny komina hanampy amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby sy ny fanajana ny feno tsara-pahasalamana ho fampiarana ny lalàna amin'ny feno fitezivezena ny fifanankalozana ara-barotra eo amin'ny sehatry ny omby. Arak'izany manomboka izao dia eny amin'ny tsenan'omby avokoa no atao ny fivarotan'omby rehetra. Onofikena mitam-pihavanana nanolotra vola mitentina 20 tapitrisa ariary ho an'ny vahoakan'ny Faratsio ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianirina Mikael Mivady.
Maro ny dingana raina rehefa mikarakara ntotataratasy mikasika ny fisitrana vatsym-pianarana tsy maintsy apetraka raha teo ny lamina ao amin'izany. Eny amin'ny tahirim-bola mpanjakana no andraisana ny borsa rehefa vita ny dingana rehetra, tsotra saingana ary milamina ny fomba fandoavana vatsym-pianarana manoro sy mampianatra raha teo ireo mpianatra eny amin'ny université. Ny tompon'andraikitra eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manodidina ny 2 alina sy 1 hetsy ireo mpianatra ny université eto Madagasikara no misitraka izay vatsym-pianarana izay. Fanadihadiana nataon'ny Ambinitsoa Andriamaservelo sy Stéphane Alphonse. Publié aloha zany ny page ny fianarana dia rehefa eo mijery tao amin'ny page ny ministère dia rehefa eo niditra nanaraka an'ilay toromarika ireny dia niditra tamin'ilay roy nalefany zareo iny. Fa tamin'ny voalohany zany somary sahirakirana ihany nanao inscription les comptes sy ohatr'izany fa rehefa eo moa ohatrany lamina ihany ilay izy. Toy izany ny ataon'ireo mpianatra amin'ny université mijery ny anarany amin'ny fisitrahana vatsym-pianarana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony. Lisitry ny mpianatra ny enga avy any amin'ny université misy azy mandalo fanamarinana tamin'ny ministera ny fampianarana ambony ary tonga aty amin'ny ministera ny vola. Mandeha ato amin'ny tahirim-bola mpanjakana na perception principale. Raha ny eto Antaninarenina Antananarivo dia mandray sy manoro azy ireo ireto ampiasa matianina. Nanahirana dia tena nisy mihitsy satria teo zany le maladroit kely tamin'le nisy fitavozavozana zany tamin'le nanao le enroulement satria ianao zany vaovao be aminao le izy dia nisy traky misy erreur na accent resaka majuscule sy minuscule zany dia mahatonga le trouble anao hoe tsy mety le dossier anao dia lasa miparitaka amin'izay hoe inona ny tokony atao. Fa rehefa mandeha le izy dia corrigé dia hita le erreur hoe ay ve zay fotsiny. Ina moa tsy misy filaharana be, izy koa zany aingana kokoa dia avy eo koa afaka misafidy fotoana akanana azy satria tamin'ny taloha raha ohatra ka tary ianao na zavatra ohatr'izany dia misy le retardateur dia iny zany no anisany hitako hoe mampiavaka n'ity fitorotra vaovao ity. Efa tafiditra daholo rehetrarehetra le fitombony le pourcentage ireny ao daholo. Tamin'ny fandraisana taty aloha zany nafinaritra le izy tsy dia sahirana satria tsy dia milahatra be, mboko tsara fandraisana. Niakatra 20 isanjato ny vatsym-pianarana ary 150 isanjato ny fampitaovana. Nanomboka ny 17 ny volana aprily lasa teo no afaka nandray ny vatsym-pianarana ny mpianatra amin'ny université. Mifandimby manaraka ny lamina. Ary miroso tsikelikely ary raha mahitsika dia tena manomboka fa mena ny fitarainana. Efa maro ny nandray ny azy, ny doctorant zao saika nandray ny azy manontolo, ny master efa misy maro ny miantsona efa nazo SMS efa rotsaka ny vola dia miroso tsikelikely ihany zany tsika dia zay moa zany lamina. Raha misy ny olana dia fanatona. Afa-po mifandaminana vaovao nataon'ny fitrambatsakana ny mpianatra amin'ny université mpanjakana. Any amin'ny perception principale ny mandray ny vatsym-pianarana ireo mpianatra any amin'ny faritra sasany toy ny any Mandritsara ohatra. Manodidina ny 2 alina sy 1 hetsy ny isan'ny mpianatra misitraka vatsym-pianarana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony amin'ny université 9 manerana nosy dia ireo université lehibe eo anivon'ny renivohimparintany 9 sy ireo vaovao eo anivon'ny faritra sy distrika. Manan-karena voka-pikarohana mamaly ny filany rehetra amin'ny sehatra maro isika eto Madagasikara. Tsy avela ministra indostria sy ny OMAPI janona famboronana fotsiny izy ireny fa omena lanja sy tohana ho lasa indostria antony karakarana ny fifanana nasionaly momba ny fahitana vao izay misokatra ho an'ny mpikaroka rehetra sy izay manana famoronana vaovao eto amin'ny firenena. Vola Farasoa, Stéphane Alphonse. Fameva rokandro na produit kosmetika vita amin'ny zavamaniry ilaina amin'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava izay no voka-pikarohan'ny profesora Rafatro Ertso mpampianatra mpikaroka momba ny fanafody any amin'ny anjerimanontolo teo anelanelan'ny taona 5 hatramin'ny 13 no niketrehana izany niainga tamina thèse nataona mpianatra mitohatra amin'izao ny essai clinique andalinana ny tombontsoa entin'ity rokandro ity amin'ny tontolon'ny fitsaboana nify eto Madagasikara. Mivoaka avy amin'ny laingo maimbo vaimantsina zany fampiasan'ny olona ny tsimotany io zany moa taloha fa zao efa bahita kely Madagasikara. Ny tanjony moa zany dia hoe
hamoaka famivarokandro zay zakan'ny olona zany a ny fahazona azy ary ho ampiasain'ny olona ary na inona karazana aretina sy rofy ao anaty atovavao dia afaka alamina zay rokandro famivy zay daholo efa misy mpiaranasa zany mpinamana moa zany mpinamana samy professeur vona ifanampy zany ho amin'izay fanapahariana azy eto Madagasikara sy any ivelan'izay. Efa nazahoana mari-pananana na brevet d'invention avy amin'ny OMAPI ilay voka-pikarohana iarovana amin'ny pakatahaka sy ny mpanao osoka. Misy lanjany lehibe mihitsy ilay fanapahan-kevitry ny OMAPI nanome an'le décision de brevet d'invention satria iny zany nafantaran'izao tontolo izao fa izahay ary isika eto Madagasikara no namorona an'io famevarokandro. Anasongadina ireny voka-pikarohana sy fahitana vao vita malagasy ireny ahatongavany amin'ny sehatry ny indostria sy ny fitrandrahana ara-barotra no tanjon'ilay fifananana nasionaly momba ny fahitana vao karakarain'ny OMAPI sy ny ministeran'ny indostria ka amin'ity andiany voalohany ity dia ny angovo ny fanodinana vokatra ary ny indostria ara-pambolena ny loha hevitra 3 iopana ny famoronana afaka mifaninana. Ny mampiavaka an'ity hetsika ataon'ny OMAPI sy ny ministeran'ny indostria ity dia ny ampifandraisana indrindra ny tontolon'ny fikarohana sy ny fahitana vao ny tontolon'ny fitrandrahana ara-indostria ary ny tontolon'ny fitrandrahana ara-barotra. Ny zavatra takiana aloha voalohany indrindra ao anatin'izay concours national d'innovation zay dia tsy maintsy mifandraika amin'ny atao hoe critère de brevetabilité ilay voka-pikarohana na fahitana vao izany hoe vavao misy ilay atao hoe activité inventive ary misy ihany koa ilay atao hoe application industrielle. Rehefa feno ireo fepetra anankitelo ireo dia isy ilay fitantsorika accompagnement azahoany ilay mpikaroka ny brevet d'invention aty amin'ny OMAPI. Ao anatin'izay ny viabilité économique an'ilay voka-pikarohana na ilay fahitana vao mba hisina fitrandrahana ara-barotra sy ara-indostria maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ireo famoronana 3 voalohany maharesy lahatra amin'ny mpitsara isaky ny sokajy no azo ny tansorika ao aorian'ny fifaninanana. Misy zany amin'izay fotoan'izay ny fiarah-miasa amin'ireo orinasa tsy miankina sy miankina fanjakana ireo ministera isan-karazany sy ny partenaire samihafa ao anatin'izay hoe mise en relation amina centre d'incubation ana projet an'izay voasivana ao anatin'izay fifaninanana izay. Mbola misokatra hatramin'ny 7 Mei ny fisoratana anarany eny amin'ny OMAPI ahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana. Ankoatran'ny ARPI na ny Association des représentants de la propriété industrielle dia mifanometanana amin'ny fikarakarana ny fifaninanana nasionaly momba ny fahitana vao ny ministeran'ny indostria, ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony ary ny ministeran'ny fambolena. Mahasarotiny ny fakana tahaka sy ny fanaovana osika enjay indalana toy ny osika rehetra ny fangalarana ireny marika ireny. Rehefa manana ny taratasy manamarina izany ny tompona marika dia afaka mitory eny amin'ny manam-pahefana. Ny OMAPI na ny Office Malagasy de la Propriété Industrielle no manome izay taratasy fanamarinana ho an'ny vokatra malagasy izay. Ange Firabe Manakaja, Rizar Godson. Mianga amin'ny fitoriana petraky ny tompona marika iray ny fanenjehana mpanao osoka izay tonga voalohany nanatitra marika tany amin'ny OMAPI no mahazo taratasy fanamarihana maha-tompony satria vao marina fa mbola tsy nisy nanatitra tahaka ny azy teo alohany. Tsy ny OMAPI zany no manana habilité hidina eny amin'ny tsena andeha hijery misy maka matrika anao na tsisy maka fa ilay tompona andraikitra mivatana ny amin'izay fijerena izay zany. Ny dingana tokony atao raha ohatra ka hoe misy maka marika anankiray manatona an'ilay maka aloha zany mampafantatra anazy mampiseho certificat hoe ity marika ity dia efa anaty efa nazahoko certificat tamin'ny OMAPI ka aza ampiasaina intsony izany hoe mampafantatra anazy zany hoe efa misy tompon'ilay marika anankiray. Ankoatran'izay dia azony atao ihany koa ny mitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana na manantona amin'ny police économique na manantona gendarmerie na ny douane. Na marika vahiny aza dia misy tompony manatitra izany ka voarakitra mazava ao amin'ny OMAPI. Mavitrika miaro ny famoronana ihany koa ny malagasy amin'izao fotoana izao
na amin'ny vokatra eto an-toerana na ny afarana avy any ivelany. Raha taloha ny olona avy any ivelany no tena mpametraka dia amin'izao fotoana izao 2 fois izany hoe raha ohatra zany ka hoe roa ny mametraka marika avy any ivelany dia 4 zany no avy eto an-toerana. Izany dia ny resaka fanafody ny produit cosmétique ny resaka informatique téléphone na ordinateur reo zany zao tena be mpametraka indrindra. Avy eto an-toerana ve ilay hoe téléphone sy tsy avy eto an-toerana le izy fa ny marika mankony dia izany hoe izay mametraka voalohany tompony izay ny lalàna antsika. Izany hoe raha mbola tsisy manana izy eto Madagasikara dia afaka mametraka an'ilay marika ilay olona zay mieritreritra ametraka an'ilay izy. Na mafisy ny fa mampirisika ny mpamorona sy ny mpamokatra sangan'asa samihafa ny Omapi hanatina azy ireo ahafahana miaro ny vokatra ny sasarany manoloana ny mpanao osoka. Misidra olana maro ny mpiompon-trondro ao Morony Mania, Tsindry, Alatra, tsy fahampiana amin'ny toana ara-teknika sy ara-pitaovana santionany amin'izany. Sy ampiarina tokony roborobo fatratra nefa izay fiompiana trondro izay ary tokony hahavelona tsara. Ny jery akaiky ny zava-misy tany an-toerana ny minisitry ny Jono, ny aona sy ny tafa tamin'ireo mpiompon-trondro, ny haino ny etaeta sy ny hevitra izy ireo, ny aran'ny karbaolana ary ny vatsy fitaovana nampiana ireo mpiompon-trondro ihany koa. Teofila Rakotovao, Televizana Malagasy, any Ambositra. Ampintraika fa amin'ny fahaizana fiompiana trondro, eo ihany koa ny alatra trondro ary ny fanjonoana tsy ara-dalàna no isan'ny Tsindry goavana mahazo ny seha-piarina manga aty amin'ny faritra Morony Mania hoy ireo mpiantsehatra amin'izany. Miandrandra fiaraha-miasa goavana sy toana ara-teknika ary ara-pitaovana izy ireo hoy ny solotenan'ny mpiompon-trondro aty an-toerana. Maro ny Tsindry, ohatra resaka halatra trondro tsy firarahiny ireo tompon'andraikitra any fotony any anay mpiompon-trondro dia hoe andaontsika hivondrona dia misy mpisolitainy kiady hanao adsisika mba hiarovana antsika mpiompon-trondro mitondra ny hetaheta amin'ireo tompon'andraikitra rehetra any amin'ny nazay adefany zay hoe aiza ny tokony hitondrana an'ity ady ho an'ity fitaramana ity. Nitsidika ny vitoerana fiompiana trondro, fampiterana sy fanatavizana tao amin'ny sekoron'ny gendarmerie pirenena Ambositra izy. Toerana ahitana ataosika hery sy hoe manana olombelona betsaka kokoa raha ohatra ka hanatanteraka programma asa tahaka izao dia ny miaramila gendarmerie. Ka raha ry zareo ny resy lahatra manatanteraka initiative zao dia tena zava-dehibe tokoa zay satria azo lazaina hoe ahitana vokatra tsara malaky ary ny asa koa malaky satria misy ny hery manatanteraka azy. Raha zeresika zao dia mahavelom-bolo tokoa ny mahita vokatra. Ny raha sika nahita teo ny vokatra karpa anatin'ny 5 volana fotsiny, ny tilapia io fahitantsika teo io. Raha ohatra ka ataosika hoe nofinofiko zany manokana hoe ny tobon'ny gendarmerie pirenena rehetra teto Madagasikara ohatra any amin'le toerana misy rano na vita ohatra zao dia angambany tena apport goavana be misy zany amin'ny famokarana trondro eto Madagasikara. Ka ny ministera moa dia misokatra foana mandrakariva amin'ny fanatanterana izay politika fampivelarana ny fiompiana trondro zay ary vonona anampy izay rehetra manatanteraka an'izay arakaraka izay tanisy azy zay Fanavaozana lehibe entin'ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga ny fihainoana ireo mpiantsehatra ireo sy fitadiavana mpiara-miombonantoka maharitra anampy amin'ny fampitaovana mety miantrika ireo tsindry maro samihafa mianjady amin'ity seha-piarina ity hoy ny ministra tompon'andraika. Fanaovana an'ilay karan'ilay ohatran'ilay hitasika teo izay atolotra ho an'ilay mpiompon-trondro rehetrarehetra eto samihafa vokatra vetosika zany angamba eo amin'ny fomba fampiasana azy sy ny fonctionnement no mety hoe ifandaminana kely amin'izareo le mitantana reto satria sy mandeha rano izy fa mandeha gazoil dia mety misy ny karazana ifandaminana io moa zany ifandaminana anatiny amin'izay olona tonga hampiasa na tonga hanao sakafo trondro sy zareo mpitantana azy. Ny aona tamin'ireo vovonan'ny mpiompon-trondro sy ONG APDRA
ary ny fikambanana say izay mitatana ny izay ampambositra andriamatoa minisitra nandritry ny fandalovany taty amin'ireny vohiparitra Moronmani. Tamin'izany no nanoloran'ny fitaovana azony mpimpotrondro ampiasaina ampivelatra ity sehampiariana ity. Manana otrikaina maro ny distrikany Befandriana Avaratra, Renakibontany, vokatra fanondrana ary sompotra ihany koa izy raha arabary sy katsaka ao amin'ny faritry Sofia. Mbola olana nefa ny lalana ary angatahin'ireo mpandraraha sy ny mponina ny toerana ny sin'ny banky. Ambintsoa Andriamaservelo. Distrika 7 ato amin'ny faritry Sofia no tsy mbola misy banky, Bealanana, Analalava ary ny eto Befandriana Avaratra. Mpampindram-bola madinika no efa misy. Vokany, vola miliara maromaro no petrapetraka ao an-trano. Vola vidina lavanila, kafe, vary, omby, sy voamaina ary Renakibontany. Manampitrotraka ny faratsy ny lalam-pirenena mihazo an'ireto distrika ireto. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny mba hizahavana tanànanay district Befandriana io satria ny lalànanay agny tompoko dia tegna mbola ratsy ary tegna tsisy fagnamboarana. Ndreto zahay mpikambana ato agnatin'ny fikambanana Befandriana mangataka fitondram-panjakana ny mba hagnamboarana lalàna RN32 ary mbola magnamafy koa zay ny fangatahana amin'ny fisian'ny banky agny aminay sy ny tribunal mba hitovizanay amin'ny district ao agnatin'ny faritry Sofia. Araka ny resaka ny ministry afa miezaka izy magnano zay vitany amin'ny fikarakarana indrindra io lalana io. Ho fampandrosoana ny faritra dia mihona matetika ireto tompon'andraikitra ambony zanaky ny distrikany Befandriana Avaratra eto Antananarivo raha indray mandeha isan-taona ny fionam-be ny fitabe na fikambanany tamingany Befandriana Avaratra. Ny fikambanana fitabe dia magnano antsoavo amin'ny zanaka Befandriana jiaby magneran'ny Madagasikara. Tanàgnantsika io aza tatana lavoagna zanaka modiana sary tsy hita. Ndazy io ampandrosoantsika atantsika disavary le mahola zany izy io ke tsy janoko tsika ko tsy loaka leo tsy janoko tsika ko tsy mipaka atragny amin'ny fotony ny fampandrosoagna tanàgnany Befandriana. Ka entanina tsika jiaby na eto an-tanàgna na agny an-tanàgna na eto Antananarivo na agny amin'ny faritra jiaby indrindra ny zanaka Befandriana agny ampitan-dranomasina ndahtsika tanàgna io tsy atakalin'olo. Amin'ny fionam-be tahaka izao no anihona firaisan-kina anosongadinana ny kolotsaina ohatra ny fitafy sy ny diso tsy mihety. Zava-dehibe ny fifampiainona eo amin'ny mpitantana sy ny vahoaka hitondrana fampandrosoana miaraka. Naka fotoana manokana ny fampiresana tamin'ny tanora sy ny solotena ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny filohan'ny délégationna manokana. Olantsena, parkina, lalankely, fahadiovana indrindra ny fampanananasa anisan'ny navohitra n'ireo tanora tamin'ny fifampiresahana avokoa. Vola Rafarasoa. Vonina hanome tanana ny filohan'ny délégationna manokana vaovao ampandrosoana ny commune Antananarivo renivohitra ireo tanora avy amin'ny fokotandro amin'ny 70 ny aona taminy nahitana mpitantana klioba sy mpikatroka rugby ary fikambanana avy any ambany tanàna solotena ihany ny taraina ny tsindry azo lena ny ainana nandritry ny fitantanany ny mpitondra teo aloha samy ny tanisa ihany koa ireo olana mamparary ny mponina toy ny tsy fampiny lalakely sy ny lakandrano tsetsiny eny amin'ny faritra Iva ny tokony andrindrana ny tsena sy ny parkina ary ny tsy fanananasa. Tsitsitsitsitsa ny lalana ny tsena ny potika taminareo tsy mora nefa nanarena nova zany ametanao zay raha misy ny azonay ifamesan-tanananao fa ny anay dia tsotra fotsiny jereo ny ankizy ianao sisa ny eterana eo. Tenenina zany PDS dia mba fanatsarana ny parkina fa tsy amin'izay zay tao amin'ny iza moa nanateranay versement zao re zay atomlaky zay manatsa versement 4 millions isambolana naloanay amin'io. Oravana ny fizarazarana nisy hatramin'izay no ny tsy fitoviana ara-politika izay tsy nampivoatra ny tanàna sy ny tontolo ny fanatanjahantena hiasa manontolo ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ny PDS fa tsy ho an'ny antoko-tia mananolotra azy ihany. Indrindra raha ity resaka momba ny tsika mpikatoka amin'ny lalao rugby natao fitaovana foana tsika tamin'ny zavatra misy dia tsy mijery amin'ny politika aza mieritreritra nareo tsisy
tsisy arabika strict zany tsy fijery atao politika ntsony fa hoe Madagasikara iraisana Antananarivo iraisana eto daholo ny rehetrarehetra eto amin'ity Antananarivo ity na avy any atsimo na avy any andrefana na avy any avaratra na avy any atsinanana eto amin'ity renivohitra Madagasikara ity. Novaliany teto avy hatrany ny fampananana asa ho an'ny tanora mba hahatonga azy ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena. Ina moa tanjona tsy mba afahampiarabelo iara-misondrotra raha fantatra tokoa fa ny raha resaka amin'ny hafa ny asa ny tena farak'izay manahirana eto amin'ity firenentsika ity na ireo Antananarivo fotsiny any ina mahatonga an'ireny zavatra tsy mety rehetra eny olona tsy fisiny asa ary ny atao amin'ny commune urbaine Antananarivo dia ezaka raha misy an'izay hoe toerana tokony afaka azon'ny nanareo na olon-kafa ka mety eo anatin'ny zavatra tadiavin'ny commune tsy sarasara mihitsy ako anaingan'izany. Tsara tokoa ilay tenareo teo sary-piaro an'ity Antananarivo ity nareo tsy akanaraka aoka tsy ho samatsamahany hevitra tsy mitovy any ambadika antsika fa aoka tena tompontso ny tanàna tompontso ny ty Antananarivo ity no jerevantsika miaraka. Nambaran'ny PDS fa misokatra foana ny varavarana ho an'ireo vonina n'olo-tanana sy hanome sosokevitra anatsarana ity tanàna n'Antananarivo ity. Manana drafitra matipaika iadina amin'ny herisetra ireo rafitra samihafa misehatra amin'izany eto amintsika izany no midika fa tsy tokony nambava fotsiny na mandeha ho azy ny ady amin'ny herisetra. Anisan'ny mandray anjara fototra amin'izany ny tetikasa Prodigie na ny projet de gouvernance digitale eto Madagasikara izay manao fanentanana eny fotony isoroana ny herisetra sy manoro izay tokony atao ho an'ireo izay hiaran'izany. Priska Rakotonandrasana sy Andrajonarvao. Manana drafitra samy matipaika ny tetikasa Prodigie na ny projet de gouvernance digitale hoentina miady amin'ny herisetra eto Madagasikara. Ao ny fandraisana anjara amin'ny fanentanana isoroana ny herisetra, eo ihany koa ny fandraisana tanana ireo niaran'ny herisetra ary ny fandrindrana ny fomba fiasa miaraka amin'ireo ministera sy mpiara-miombona antoka isan-tsokajiny. Izany rehetra izany dia tsy maintsy arahana fanjoina. Resaka ohatra hoe fanentanana dia ny tanjona amin'io zany dia mba hoe fisorohana tsy sin'ny herisetra mianjady amin'ny mahala na mahavavy amin'ny asa rehetrarehetra atao atao amin'ny tetikasa Prodigie. Izy io zany dia miainga voalohany indrindra eo amin'ny mpiasa voalohany indrindra aloha raha mpiasa dia alohan'ny asan'ilay mpiasa dia tsy maintsy foana izy hoe manao soni amin'ny code de conduite hoy isitsika ny fitenena azy izay ao anatiny ao ny resaka hoe fisorohana ny resaka ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalany mahavavy. Faharoa mpiasa ihany io mpiasa sy mpiara-mombona antoka rehetrarehetra tsy maintsy misy fiofanana tsy maintsy ataony amin'ny resaka ny herisetra iny ihany zany. Dia fahatelo ny raha ohatra resaka fisorohana zay dia manana zay misy an'ireny afisy misy ny message clé an'ireny rehetrarehetra reny. Rehefa ohatra hoe manao campagne de sensibilisation eny amin'ny école ohatra dia eny reny miara-miasa amin'ny ministera zany dia manao an'ireny koa zany zay renforcena daholo zany reny. Anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ireo hetsika entina miady amin'ny herisetra ny Prodigie miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kiny. Ao anatin'ilay hetsika 12 andro natokana hiadiana amin'ny herisetra fa eo ihany koa ny fanamarihana ny andron'ny vehivavy rehefa 9 Martsa. Maro lafo ny fanohanana ilain'ny vehivavy indrindra ireo any amin'ny faritra lavitra sy ambanivohitra ary ireo sahirana ara-pivelomana manao antsoavy ny fikambanana Ampela-Mionjo izay milofo amin'ny fampivelarana sy fampivoarana ny vehivavy anohana ny hevitra sy tetikasa izay kasainy izy ireo amin'izay fanampiana ny vehivavy malagasy izay. Hatreto dia faritra 5 no misy ny fikambanana ary kendrena hitarina amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Volana Farasoa, Jakila Kotomanga. Vehivavy misandratra sy mahaleo tena mahasa mandray andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina avonina hitondra anjara-biriky amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ireo no hevitra voiziny ny fikambanana Ampela-Mionjo
hatramin'ny taona 2024 ny foronany dia manome fampianarana fototra mamaky teny sy manoratra ary mikajy ho an'ny vehivavy. Eo koa ny fampisitrahana azy ireo fampiofanana arak'asa toy ny zaitra sy ny asa tanana ho an'ireo liam-pivoarana sy te hamorona asa. Vinandramatoa Faralanto Arsoa, Zafy Mahira, filovaovao hitantana ny apela mionjo ny ampiroborobo izay fampiofanana arak'asa ho an'ny vehivavy izay. Ezaka vitanay dia ny fisokafan'ireo tany amin'ny faritra aloha, ny faritra Boeny, ny faritra Majungazo moa zany le hoe Boeny, dia ao anatin'izay Antsirabe, dia ao anatin'izay ny région Sofia. Tiako voalohany aloha ny mampafantatra hoe mijoro ny ampela mionjo eto Madagasikara mba anabe ny vehivavy amin'ny alalan'ny fiofanana izay omena ampandroso sy aratsaina amin'ny ara-piarahamonina ihany koa mba hahatonga azy aleo tena eo amin'ny fiainana. Dia hiezaka ihany koa izay mba hahatonga ny vehivavy ionjo sy isokatra koa ny any amin'ny faritra eran'ny Madagasikara. Mangataka fiara-miasa amin'ny fanjakana ny fikambanana ampela mionjo amin'ny alalan'ny filohamboninahitra izay mbola tsy eto an-tanindrazana. Asa masina no ataonay fanampiana ny mpiarabelona, fanampiana ny vehivavy mba hahatonga azy ireo azaka tena ka tsy hiankin-doha amin'ny arabola na amin'ny aratsaina sy ny rehetrarehetra dia matoky zahay fa tsy havelanareo irery, indrindra ny fitondram-panjakana fa mba hijery ny fikambanana nay handray an-tanana anay rehefa mandombaravarana any aminareo zahay fa hatramin'izay zahay tompo dia anjorom-bala foana tsy mba nisitraka izany hoe famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana izany. Ankoatry ny eto Analamanga, Vakinakaratra, Boeny ary Sofia voalaza teo dia efa tonga ny Menabe ihany koa ny fikambanana ampela mionjo. Rehefa natotaly dia vehivavy manodidina ny 700 no mpikambana ao anatiny. Nahatonga solotena nandritra ity fiaonabe ity avokoa ireo avy any amin'ny faritra. Ary ny amaranantsika ny fampalalam-baovao nitrangana fanafiana goavana sady ny sesy tany Mali ny farany volana aprily teo. Fanafiana izay nataon'ny vondrona mitampiadiana jihadista sy ny separatista ary maty tao anatin'izany ny ministra ny fiarovana. Miaratsy ny filaminana ny toerana amin'izao fotoana izao mitsopinenana ihany koa ny ponina. Ny vaovao avy any ivelan'izay hoentiny mamy Filipina zafindrasa tamintsika. Miainana tsy fandriam-pahalemana tanteraka nanomboka tamin'ny farany volana avrily teo ny ponina Mali nanjary lasa iray amin'ireo firenena marefo indrindra any Sahel Mali amin'izao fotoana manjaka ny krizy ara-politika sy niady amin'ny vondrona jihadista. Raha somary verenana fohy ny tantara antony tonga niady any Mali ny tsy fitoviana sy fahatsapana ho voailika ny faritra toa ny Kidal, Gao sy ny sisa. Tsy mahazo tompontsoa ary tsy voasolo tena amin'ny fitondrana ny vahoaka Tuareg any ka nitaky fahaleovantena. Niditra sy nanararoatra ny korontana nisy ny vondrona jihadista. Tanjon'izy ireo ny ananganana fanjakana mifototra amin'ny lalàna enjana islamika sy ny akafaritra ary fahefana. Tsy ady mivantana toy ny tafika roa miady no misy amin'izao fotoana fa fanafiana tampoka, fametrahana fandrika sy bomba eny an-dalana, antsoina hoe ady tsy mitovy hery na asimetrika. Mitoy any avaratra sy ny avotanana ny Mali ny fanafiana. Faritra tena mafana ny ao Kidal, Gao sy Mopti, fakana tanàna, famelezana toby miaramila, fandorana sy fandravana foto-drafitrasa no ataon'ny vondrona jihadista ka na dia resy ny tafika azy izy ireo dia miverina indray avy eo. Manoloana ny zava-misy, tanàna maro no hiaran'ny fanafiana matetika, sivily maro no traboina ary maro ihany koa ireo nandositra ny tanàna. Fa inona ary no antony tsy mety hifarana ny ady izay efa nahatra mahery ny 12 taona. Lehibe loatra ny faritra tsy voafehy ka mora ny mampita ny sistany. Rafitinina, ny toy sy ny amafy kokoa ny ady nanokatra mety taona ity miainana tsy fandriam-pahalemana tanteraka arak'izany ny ponina ao Mali. Ils menacent de faire un blocus. En fait, ils sont en train d'imposer un blocus autour de Bamako, ce qui ferait craindre l'aggravement encore, de façon encore pire, de la crise humanitaire.
dia ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny ekipa-niarana anatontosa mametraka ny veloma mandra-pionao amin'ny raha mpitso indray mirary sorto classique tompofavy